nakany tany ministre ny gendarmerie pirenena dia voariaso mantsara ny tenako ary nion tao amin'ny bureau zahay ary navelombolo zany ny resaka navokany satria sy miaro ny zandaro ny OPF ny gendarmerie pirenena araka ny teny ministre nataony tao amiko tao amin'ny bureau dia tsy vitan'izay koa moa ilay saky blocage andrasan'ny fitsarana ao an-tala zany dia vohita sogneta amin'ny androany maraina zany ny autorisation magname lalagna ny fitsarana magnenjiky ny mpanao ratsy izay gendarme manao ny OPF tao amin'ny commune rurale Mahafinaritra agnatin'ny district Antala. Soroko manokana fitondram-panjakana amin'izay zavatra zay tsy miaro ny ratsy fa miaro ny vahoaka izay voatsindreo. Ya miarabantsika rehetra indray zany miankina amin'ny sosialim-bahoaka foana izy ity satria resaka fandriam-pahalemana ihany nefa indrisy vao mampalahelo fa resaka von'olona foana matetika no tranga misy dia iny maly tany ambanja iny indray zany no entina resahana amintsika mampalahelo izy izany satria resaka olona tokony natao hiaro ny vahoaka malagasy indray zany no mandatsakaina eto. Dia tsy iza moa zany fa ny tantaran'ireto zandary reto indray zany zandary hatrany no mampiasa an'izay herisetra zay. Mahagaga mihitsy le izy hoe maninona le izy no mindrongatra amin'izao fotoan'izao, maninona le izy no miverimbery. Dia tezitra foana nareo zandary nareo gendarmerie zany tezitra rehefa mahavoaka vava ny olona hoe makala gendarmerie zay gendarmerie zany tokony ravahana fa tsy mitsinjo ny vahoaka malagasy, rafitra frantsay. Tezitra nareo rehefa miteny an'izany olona fa tsy mbo manao analizy mihitsy nareo fa maninona le olona no miteny an'izany. Raha miteny ny olona hoe makala zandary dia mbola averiko foana fa tsy noho ny asanareo, tsy makala anareo ny olona noho ny asanareo fa makala anareo ny olona noho ny toe-tsainareo feno setrasetra. Ie, dia isaky ny vadika ny ataontsika hoe volana ray na herinandro maromaro dia misy histoirana zandary foana zany ka mampanontany tena le izy hoe izay mihitsy ve ny formation azo avy ao anatin'ny kazerina ve sa izay mihitsy no hitondrana ny sata amin'ny fean'ny gendarmerie. Mino aho fa tsy izay aingany satria mampahaverim-panontaniana zany ny zavatra mitranga hoe maninona zany tsy mitsahatra misetrasetra reto zandary reto. Tratra niraisina zany ity lehilahy 12 taona tany ambanja fa hoe nisy resaka tantarana fahaverezana basy. Tsy vao zao io fa efa nisy teo aloha kely tamin'le resaka nisy an'le vehivavy 17 taona voaolana iny niarakaraka tamin'iny zany nisy koa fahaverezana basina zandary dia maty koa le lehilahy tamin'izay finoana koa. Dia nisy ny resaka violana zazakely ankizy 17 taona iny dia indray zany zao tao ambanja indray nisy 12 taona moa dia asena mitsoaka mihitsy le olona dia tifirina rehefa lasa lavitra misy zavatra ohatran'ny loso ao dia atao manao an'izay geste zay le olona dia lasa ny olona moa mety maiky amin'ny fahafahany tovolahy 12 taona zany fahalemem-panahy zany mbola tsy matanjaka kanefa mahagaga ho le izy hoe 12 taona nisy fahaveresana basy dia nalaina zany tovolahy 12 taona nidina tao amin'ny cellule mifatorana very ary le basy. Dia nisy konkoa le anankiray tamin'le zazavavy 17 taona iny hoe very koa le basy. Fa maninona zany tsy misy ny investigation fa na ireo zandary very basy ireo raha nge tokony hiarany investigation ary tokony hiarany sazy taddio fa mitafika zany basy zany dia vady voaloha zany. Dia maninona mivadinao voaloha no arinao. Tranga hita matetika eny an-dalana eny zany hoe tafika mamy adry atatatra dia tsy fantatra mety hoe mamy ianao dia very mibasinao na tsy fantatra izay nanaovanao anazy tany. Dia tonga dia misy fotsiny ny accusation dia tonga dia alaina ny tanora dia mihaino tena sy hidiana dia avy eo ireo tranga rehetrarehetra ireo mampieritreritra nga tsisy procédure nga tsisy lalàna amin'ny feany zany. Raha sanatria ninona tao amin'ny cellule le izy inona ny tokony natao, ahoana ny tokony fiantsoana fianakaviana sy ny sisa. Fa dia amiko le izy fialana andraikitra fotsiny hoe io zalahy fa grave be ty fa maty tato amin'ny cellule antsika ananatra zay dia
atsipitsipy any amin'ny tompon'andraikitra sasany any amin'ny hôpitaly zany raha ny hoe mitranga ny zavatra eto. Tena mahavariana nareo, tena magagy nareo. De en plus ho avy indray le mifampiaroaro. Tia eto, io ny endrika io. Fa namiteny indray ary ny lehiben'ny gendarme hoe izay tsy miray tsikombakomba amin'ny mpanao ratsy, tadidio aho fa 20 taona hozy izy nareo izay afaka sokafana foana fanadihadiana. Fa io de za miteny anareo fa tsy dossier classé io. Zavatra efa fahita foana zany fa tsy hoe mamorona ny teny, dossier classé io. Aiza zany zao ny an'le sipakelin'ny 17 taona naolana iny, mbola tsy hita ihany ve marina hatramin'izao. Ity koa zany zao misy anankiray indray voataroka de maty tao, de tsy hita ve ny marina amin'io. De vendrana be hoe zany ny investigateur nareo de tsy afantatra mihitsy ny hoe ny zavatra marina ary lôjika be fa efa fantatra hoe iza nanao an'le izy. Fantatry nareo iza nanao an'le izy fa eo ny olana. Nareo mifampiaroaro, fampiaroaro nareo. Ka aza miteny mihitsy hoe izay tsy momba ny mpanao ratsy zany raha fa mifampiaroaro nareo. Ameko exemple tsotra nareo. Nanao fanafihana ny miaramila iny ny OPF, nisy miaramila ny OPF, nanao ny tsinety. Jereo tsara ny fandraisana andraikitry ny miaramila, fa fotoana vitsy. De niantra ny sazy ho an'iny lehilahy iny, niantra ny tribonaly civil, niantra ny tribonaly miaramila, sazy miaramila. Fa ny anareo gendarme firy zay nefa nanao herisetra. Mombova ve mbo nisy anankiray tamin'ireny ve? Fa za raha ho nisy naniliana n'le tsinety tany amin'le jeneraly iny de hoe izy no nipaiko de fa fampiaro nareo, fampiaroaro. Asa hoe roviana zany ve no atao hitondrana eto amin'ny firenena. Ary eto de mampitandrina ny fitondram-panjakana mihitsy satria ho taraiky farany amin'io koa nareo. Raha natadiditsika de mivavany tao amin'ny fitondrana tao tamin'ny izy vao nanomboka teo amin'ny toerana io no niteny fa tsy misy baiko mivoaka avy eny amin'ny gendarme intsony fa miainga avy ao amin'ny miaramila daholo ny baiko omena ny gendarme. De hozy izy ahako hoe hatraiza ny validité an'iny teny iny aloha fa raha sanatria mbola zay no mitombona hatramin'izao de ho tratra farany ao nareo. Io zao ny tao ambanja io. Raha natadidy koa tsika nisy konkoa le braonina pôlisy nidoran'ny olona tany amin'ny faritra iny. Aoka zany mbo asiana fisainana fa izy ity zany tsy hoentina maha hoe jilambotsy sy ny manana fahefana sy ny mitondra basy foana ny fiainana vahoaka malagasy fa izahay vahoaka malagasy efa tena poritra amin'ny zavatra rehetrarehetra, poretinareo amin'ny zavatra rehetrarehetra de mbola ho avy koa ny abus de pouvoir nareo. Ho aiza zany ny faran'ireto malagasy reto. Ya, afatra teny Atsipy eny Ponimalala iny sy mba tiana reny tompon'andraikitra rehetrarehetra, indrindra fa ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky ny toetra ratsy toy ireny fa mahamenatra, mahamenatra. Tezitra foana ho anareo gendarme rehefa teneniny hoe raha vao ho an'ny gendarme io raha angafa tsisy ilavana n'intsony fa rafitra frantsay. Tezitra nareo rehefa tenenina an'izany. Fa zao manomboka zao nareo rehefa mahita an'ity vidéo ty de aza tezitra aloha fa apetrao aloha ny fanontaniana hoe fa maninona tokoa ny olona no miteny an'izany. Zay.